Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ilay boka 4 tapany faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahenina sy fahafito. Mitory ny vaovao tsara. Tsy nampoizin'ireo boka 4 zany rehefa nitsoaka tao amin'ny tobony fahavalo. Narary sy nona. Mahita tsara ve a? Tena tsy mampimy mihitsy. Eny tokoa. Foana ny toby, lasa avokoa ny fahavalo. Angamba fandrika izao. Saingy tsy zany mihitsy. Tsy taony intsony ireo Siriana izay nanao fahiran'ny tanàna Samaria nandritry ny fotoana elabe mba hampanona ny Israelita. Iza no nandroaka azy ireo? Ny Baiboly dia milaza amintsika ny zava-miafina. Andriamanitra velona dia nampandre azy ireo ny feon'ny tafika lehibe. Ary satria noheveriny fa efa niray tetika amely azy miaraka tamin'ny miaramila hafa ny Israely, dia niala tao amin'ny toby izy ka nandositra aingana arak'izay tratrany. Nanao io fahagagana io Andriamanitra tamin'ny filetehany masoandro, tamin'ny fotoana nanoloran'ireo boka 4 ny tenany tamin'ny fahavalo. Nanantena ao amin'ny fahafatesana izy ireo kanefa nahita fiainana. Sakafo be dia be, mbola tsy mihitsy a. Indre ny vidiny, jereo anie fitafiana, volamena sy volafotsy. Nihinana sy nisotro izy ireo. Toy ny tamin'ny nofy no nandehanan'izy ireo namakivaky ny toby. Tsy mety izao ataontsika izao. Tsy afaka mieritreritra ny tenantsika fotsiny sika. Tsy maintsy milaza izao vaovao mafaly izao any am-ponina ao an-tanàna sika. Raha tsy miteny sika dia ho fatony anohanana izy ireo. Dia meloko sika noho ny fahafatesany. Nino ny mpanjaka tamin'ny voalohany fa hafetseny fahavalo io vaovao io. Fa nivoaka ny tanàna ny mponina rehetra ka rehefa nahita fa marina zany dia namabo ny tobiny Siriana. Ilay manam-boninahitra nanao tsinotsinona n'Andriamanitra dia vao hitsakitsaky ny vahoaka teo ambavahadin'ny tanàna. Nitranga arak'izay efa nolazain'Andriamanitra ny zavadrehetra. Nitoy ny fanambarana ny vaovao mahafaly. Izay nino dia velona koa. Tsara mihitsy arak'izany rehefa tsy mangina isika. Mampatsiahy ihany tenin Jesosy izany ilay manao hoe velona aho mba ho velona ihany koa ianareo. Tiany ho velona ny olona. Tsy ho velona fotsiny fa ho velona mandrakizay. Mbola maro ny tsy mahafantatra izany. Izay ny antony mahatonga te hampita ny vaovao tsara momba an'i Jesosy. Manao izany ihany koa ve ianao? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara zokomy.